eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia mbola faly miarabantsika tsiraray avy izay manaraka izao fandaharana amin'ny alalan'ity fahita lavitra ity zao ndray ny tenako ankehitriny manonona ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany ho amintsika tsiraray avy ny tenako amin'izao fotoana izao na aiza naiza toerana na faritra ahitanao ahy dia hoy aminao hoe tena afaka anao zavatra lehibe amin'ny fiainantsika Andriamanitra indrindra mety ao anatina olana ady sarotra mandalo fahasarotam-piainana mihitsy ianao izay mahita ankehitriny dia tsarovy fa tsy kisendrasendra mihitsy ny nafanao nahita ankehitriny fa tena Andriamanitra mihitsy no nanomana ity andro androantia mba hafanao miona amin'Andriamanitra indray. Noho izany ara dia aza vototra intsony fa mahaiza anao miazona ary mahaiza ihany koa anao mandrombaka izay efa fon'Andriamanitra ho raisinao sy ainanao amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ao amin'ny lafiny ara-panahy mantsy dia tsy misy zavatra kisendrasendra izany mihitsy fa Andriamanitra dia efa nanomana programa ho an'ny olona tsiraray avy ety ambonin'ny tany araka voasoratry ny Baiboly hoe manana amin'ny fotoanany avy ny zavatra rehetra ety ambany ny masoandro. Noho izany raha izao ny fotoanan'Andriamanitra ahafany mamonjy anao, ahafany mitsantsehatra ny fiainanao, ahafany ihany koa mitondra anao makany amin'ilay fandresena lehibe dia hoy aminao androany mahaiza manana roatra, mahaiza mandrombaka ary mahaiza ihany koa misisika ka hoy aminao hoe aza ovaina mihitsy ny aloha fa andao anaraka hatramin'ny farany itya afatra izay horaisika androany itya avy amin'ny Tompo Andriamanitra. Andaotsika amin'izao fotoana izao iroso ary amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny afatra hoentina amintsika ankehitriny dia ambarako aminao androany hoe afaka mamoa varavarana izay nidy teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Afaka mamoa sy manokatra ireo karazana varavarana rehetra izay nidy teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Araka izany loha hevitra izany ry havana manaraka ankehitriny dia izao. Tena mita tokoa ankehitriny amin'ny alalan'ireo olona maro izay miaona aminay matetika dia hita hoe tsy vitsy ny olona no tena mandalo fasarotana ny fiainana amin'izao fotoana. Tahaka ny efa mikatona daholo ny lalany rehetrarehetra izay ataony amin'ny fiainany na ny amin'ny resaka ara-pitiavana. Ohatrany hoe tena mikatona ara-baky teny, ohatrany lasa ravarava foana amin'ny fiainana pitiavana. Misy karazan'olona tena miteny mihitsy hoe pasteur efa firy taona zao fa tsy ohatrany hoe tsy mba misy olona mba maniry ana mba misy olona mitory fitiavana amiko akory fa ohatrany ato anatiko fotsiny manetrehitra ary maniry hoe rovina ihany ary aty vao mba hotondro amin'izany fananganana tokantrano izany. Misy karazan'olona indray dia eo amin'ny lafin'ny fandrarana fidiram-bola amin'ny lafin'ny asa izay ataony dia tsy mahita masoandro miratra, tsy mety mahita lalana misokatra fa izay ataony rehetrarehetra dia tahaka ny mikatona daholo ny lalana tsy misy lakalea ara-baky tena. Ary misy olona ara tena miteny mihitsy manao hoe tena tapidalakale mihitsy aho, tsy hitako tsony izay lalakizorana nampiasaina daholo ny fitetiavana rehetrarehetra hoe lalakale fampiasam-bola, natao daholo hoe fahafantarana olona, nalefa daholo hoe fangatahana tsy teroa fa zavatra misy dia izao ny teo ihany ny teo fa tsy nisy lalana ny kisokatra ho azy. Be dia be amin'ny lafiny maro, amin'ny sehatra maro ny atsapan'ny olona zany hoe tena mihidy ny varavarana, mihidy ny lalana, tsisy lalakale intsony kanefa zao ny ambarako aminao androany na inona varavarana ny katona teo amin'ny lohanao taka nidy ara-baky teny mihitsy dia mampanantenanao ako fa afaka nokatra ny varavarana rehetra izay efa nidy teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Na firy taona natsapanao an'izany hoe tena nikatona ny lalako, mihidy ny varavarany fiainako dia hoy aminao hoe mbola afaka nokatra n'izany varavarana zany Andriamanitra, afaka mbola nanokatra lalana amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Satria zao voalaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Isaia 5:7 any ao amin'ny 1:1. Isaia 5:7 ao amin'ny 1:1
teo zao vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy a ery amin'ny aloha vakitsika daholo tsy maninona Isaia 5:7 amin'ny 1:1 zao ny vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Zao ny lazain'i Jehova amin'ny voahosiny dia Kirosy izay no tantanako tamin'ny tanany akavanana mba andreseko firenena eo alohany sy amako ny fekibony mpanjaka mba amoako varavarana eo alohany ka tsy irindrina intsony ny vavahady. Averiko itapany farany io mba amoako varavarana eo alohany ka tsy irindrina intsony ny varavarana. Mazava zany ny tenin'Andriamanitra eto hoe Andriamanitra zany de mahita, Andriamanitra ihany koa de mahafantatra fa misy karazan'olona maro aty ambonin'ny tany tena mikatona tanteraka ny varavarana. Tsy le varavaran'ny trano no mikatona fa eo amin'ny varavaran'ny lalam-piainana, lalam-pitahina, lalan'ny fandrariana amin'ny zavatra tao mikatona daholo. Misy am-piainana maro amin'ny fiainan'ny olona tena matsapa izy tena mikatona tanteraka zany varavarana zany. Mampanantena nefa ny Andriamanitra arengany mba tena horemao anao zao afatra izao hoe ianao zay matsapa tena manirery, ianao zay matsapa tena mangidy ny fiainana, ianao zay matsapa ohatrany hoe onjodrotra samirery izy ny fiainanao, zay olona mba nianteranao, niankinanao ary ihany koa mba niandrasanao anampy anao to namelanao irery miahaka fotsiny eo angambana. Zay olona ihany koa mba nampanantenanao mihitsy ara hoe amonjy anao sy anampy anao. Izy ndray no niteny taminao tsy tafavoaka zavatra nanganapiko anao. Misy karazan'olona ke ohatra zany hoe zay olona rehetrarehetra mikasa anampy anao da ohatran'izy ndray raha lasa tojo olana. Zay olona nikasa ihany koa mba nieritreritra tsy nampanantenanao to lasa tsy hitanao ary izy na ianao ry niteny hoe mety namitaka anao ve le olona. Ohatra ny lasa kovavany fotsiny ve le olona nampanantena ary nametoky anao mihitsy izy fa hitondra famonjena amany olanao, hitondra fanampiana mba anampy anao ihany koa na mefon anao mihitsy. Aveo na ny telefony le olona ary lasa tsy mandeha, aveo na le olona lasa tsy mihitsy azo antsony, aveo rehefa hitonga anao le olona da aty arina hoe na to tsy hita indray anao de lazay fa nisy olana tapoka ny tranga, nisy fahasairana natapoka ny niseho, nisy karazana fitsangan-javatra tapoka zay tsy nampozony nitona teo amin'ny fiainany. Ary betsaka ny hoe le fanfanena taminay no nilaza zany. Zao nefa nyteneko aminao mety navelan'ny olona ireny tokoa ianao, mety tsy mba nisy olona niazakazaka nanampy anao na onjono samirery sisa amin'ny fiainana ary tena mikatona rahabaky teny ve. Andriamanitra de mampanantena anao androany, afaka mbola amo zay varavarana eo amin'ny lohantsika Andriamanitra, afaka mamoa zay karazana varavarana katona teo amin'ny lohantsika Andriamanitra. Ka na manahoana sy manahoana no endriky zany varavarana katona teo amin'ny lohanao zany de mino zany ianao am'izao fotoana izao fa afaka mamoa izany varavarana eo amin'ny lohantsika zany Andriamanitra. Satria araka ny teniteny aloha hoe maro amin'ny olona am'izao fotoana zao verevitra manoloana ny zavatra misy eo amin'ny fiainany satria takany mikatona daholo lalana rehetrarehetra eo amin'ny fiainany. Zay ny verom-ba tafavoaka azy, zay natenainy sy niriny ary nandrasany tafavoaka amin'ny fiainany to mikatona daholo. Araka io tenin'Andriamanitra io nefa andriavana de izao milaza Andriamanitra fa afaka mamoa varavarana eo amin'ny fiainantsika izy. Zany no midika aloha araka io tenin'Andriamanitra io fa tena misy tokoa ny olona mihidy ny varavarana eo amin'ny fiainany, mikatona daholo ny karazana zavatra rehetrarehetra zay niheveriny asoa azy sy atafavoaka ny fiainany. Kanefa ny marina Andriamanitra tsy mandainga Andriamanitra fa ianao androany mila misy resy lahatra hoe afaka mbola ivo io varavarana ikatona io. Ohatra amin'nkaraha teneniko amintsika androany hoe tena vonina moa varavarana zay midy eo fiainan'ny olona tokoa Andriamanitra de izao. Ary possible be mihitsy afaka tena ho tafavoaka ho lasa lavitra ianao amin'ny fotoana mivo io varavarana zay nidy teo am'lohanao io teo amin'ny lafy ny ara-piainana araka ny teneniko tany aloha. Ohatra anankiray tena mazava be ngambany ambarako amintsika androany hoe tena misy mihitsy ny varavarana nge tena mihidy ara-baky teny eo karazam-piainan'ny olona. Averiko kely ohatra tany aloha hoe lafy ny ara-piavana ve, eo lasy ny fandrarana sy ny fidiram-bola sy ny asan'ny tanana ve, eo amin'ny lafy ny fifandraisana ho aman'olona ve, eny hatrany amin'ny lafy ny ara-panahanao. Ohatra hoe tena mikatona varavarana ka mikatso ara-baky teny mihitsy tsy mety mandeha le izy am'izao fotoana izao de hoe aminao hoe afaka ivoy varavarana io. Mefa miaraka amin'Andriamanitra isika.
Anankiray jerevako amitsika zao ahoatra ao amin'ny Josoa toko fahenina. Ao amin'ny Josoa toko faheninao zao manomboka amin'ny 9 voalohany de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ndray andro ny zanak'Israely de hiditra tao am'le tanàna anankiray tao Jeriko. Ary amin'ny 9 voalohany de voalaza ny Baiboly fa nidy mafy Jeriko tamin'izany fotoana izany. Rehefa nidy mafy Jeriko de verevitra ny zanak'Israely. Ity Jeriko nefa de manta tena koavana. Ary tsy vitany koavana fotsy sady matevina no avo tena avo. Ka raha ny Baiboly no miteny fa midy mafy le izy de tsy afaka isokatra mihitsy amin'ny maha-olombelona. Verevitra ny zanak'Israely. Tsy hitany hoe aiza ny lalakale. Mety efa nitady any sasany andopa ande avare ambadika rehetra ny iodina sao de mba misokatra ny varavarana avany. Tonga tany any koa nefa ny mikatona daholo. Teto amty jeneverina fa varavarana vavady tena ngeza ity nefany midy mafy. Reto zanak'Israely nefa tsy maintsy miditra amin'ny tanàna io zay vao tonga any amin'ny tanàna hafa. Akory izy ianao tena ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana. Verevitra ny olona, tapidalakale ny olona, kivy ny olona rehetra. Ary na ireo mpitarika ny zanak'Israely tamin'ny andro Josoa reo ara de kivy akio verevitra ahoana no atao. Fa tsy hitan'izy ireo zao atao. Mety efa nandeha daholo natao ny fomba. Mety nisy ny teny mihitsika amin'io sao de hoarodana ve ty manda ity, ahoana ny fanamandrodana. Ovakina ve ny varavarana, tsy hovakin'olombelona ny varavarana. Mafy tamin'izy ireo zany tamin'izany fotoana. Tsy voasokatra maha-olombelona intsony ny vavahady ny tanàna ny Jeriko na hoe vavahadin'le manda. Josoa tamin'izany fotoana zany efa niankina tamin'Andriamanitra ihany, niatehitra tamin'Andriamanitra ihany. Fa zao ny vaolana, ny fototra mba hatonga ny varavaran'le manda mba isokatra de ny fiakinana tamin'ny Andriamanitra nampanantena hoe andeha amin'ny loanareo ako ary anokatra ny varavarana izay nidy. Tamin'izay fotoana izay indrindra Andriamanitra nitsantsehatra ka niteny tamin'ny zanak'Israely zao raha io vavahady midy io raha maha-olombelona anareo tsy misokatra io. Tsy afaka isokatra mihitsy io satria efa midy tanteraka mihitsy ny manda. Midy tanteraka ny vavahady. Ka rehefa nidy mafy io de nanome baiko Andriamanitra zao hoe ndany anareo miodidina amty manda ny Jeriko ty indre mandeha isan'andro. Raha maha-olombelona tompoko ahoana moa zany. Ary raha fantatry zareo fa zay fotsiny mamoa ny manda io nataony ane zany manda midy mafy, manda tena avo sady matevina de matevina. Fa saingy izao Andriamanitra ny nanome baiko le afaka manokatra ny varavarana zay midy. Hoy Andriamanitra taminy ididiny indray mandeha ny tanàna isan'andro ene mananareo zany. Fa amin'ny andro fampito kosany de mididina impito ianareo ao amin'ny manda io. Fa rehefa vita ny fampitony de mirakora mafy ianareo izy fa irotana io manda io. Inona tokoa izy anao zavatra nitranga. Nandeha ny andro voalohany nirakoraka ny olona, nioby ny olona efa voalohany ty. Fa inoko fa tsy moramora ke ny nandreseny Josoa lahatra ny olona tamin'izany fotoana zany andao ny didinina indray mandeha isan'andro aloha ty manda ity. Tsy manda kely ane zany tsy kely keny abe azany fa koavana tena koavana fa tamin'izany fotoana zany nanaiky Josoa nandresy lahatra ny olona. Mety nisy karazan'olona mety nialan-darana ihany tena reraka tsy vita intsony tena ketraka indrindra fa taony mety olona efa nahazoazo taona. Taony mety olona rera jeraky ny lalana. Taony olona mety enko mety tsy de salama loatra. Tao re mety zaza mbola tsy madinika. Tao rehefa mbahazona zay na hoe tena ahonano zatovo zay ao anatin'ny heriny. Fa ny zavatra mety misy de hoe mety maro ny olona no ketraka kivy. Ahoana tiry Josoa, ahoana na fanamadidany tany tsy ho reraka vetsika. Mety nisy ny alan-darana, mety nisy ny verin-dalana, mety nisy ny momonina. Fa i Josoa de nampaherin'ny olona andao foana. Tsy maintsy hotidintsika ity araky ny teny zay namparan'Andriamanitra fa tsy maintsy isokatra ny varavarana, tsy maintsy isokatra ny lalana, tsy maintsy ho tafavoaka ny Israely. Nandeha izy ireo, nandeha tamin'ny andro voalohany, vita somatsara iny. Ny andrasana efa manda mbola ny teo ihany ny teo. Nandeha tamin'ny andro faharoa, ny teo ihany koa teo ohatry hoe tsy mba misy hoe efa mba misokasokatra kely izy zany. Mba misy fanantenana lehibe. Inona hoe zay nareo zavatra nisy? Nandeha ny fatelo, faefatra, fadimy, faenina.
fa tamin'ny andro fampito Andriamanitra ny tena fa rehefa tonga io andro fampito io de io didiny impito tsy indray mandeha taky n'isan'andro intsony fa impito miodina mitanàna io ianareo izy fa mifampitony de irodan'Andriamanitra akory zava-magaga ry avanao fa nisokatra ary nirodan'Andriamanitra Jerikoa afaka namakivaky ny Israely ka tsy nirindra tsony vavahady arabaky teny ka ho anao zay miainao ankehitriny mahita ity fandarana ity hoy aminao androany raiso sasoavana lehibe ho anao mihitsiny ny nahitanao ty afatra ity hoe ninina zany karazana lalam-piainanao tena mikatona tsy tafavoaky intsony mety mpanisan'ny olona manany maizy anao taloha nety ny zavatra nataonao mety ny business nataonao nety ny fandarana nataonao ohatrany tena nisy karazan'olona tena nahita lalana foana anao teo aloha ary nandehabe ny fiainanao tam'izany fotoana ary nampisonitra ny farim-piainanao ve zany ankehitriny ohatry ny fanohatra any am'izany ny zavatra misy na ny olona mba mifandray be taminao taloha ary lasa tsy mifandray aminao tsony raha ianao le mora mifandray aman'olona sy mahita lalana ny taloha lasa ohatrany tsy hitanao tsony aizany alefa de lasa mienoeny fotsiny sisy ianao hoe amiandry igadonany fa zao ny asa tonona mbola afaka isokatra zay varavarana nidy teo amin'ny lalam-piainanao am'izao fotoana izao afaka mbola anokatra varavarana eo am'lohantsika indray Andriamanitra faharoa etiko manambara amitsika satria tam'izany fotoa zany de tafita ny zanak'Israely nisokatra lalana teo amin'ny fiainana ary notahin'Andriamanitra izy ireo ka nirodana ilay manta Jeriko de faharoa ankohatra tamin'ny andro ny Eli indray no zavatra ny tantaraiko amitsika voalaza ny boky ny mpanjaka voalohany fa tam'izany fotoana zany de nivavaka Eli ndray andro Andriamanitra ô aza vela misy ranonorana milatsaka mihitsy aty ambony tany ao anatin'ny 3 taona sy 6 rehefa nivavaka Eli Jakoba toko 5 anko manomboka ty 9 sy 7 de mbola mampianatra zany hoe tena nivavaka Eli de inona tokoa nikatona ny lanitra rehefa nikatona ny lanitra de tsy nandatsaka ranonorana mihitsy io lanitra io nidy arabaky teny ny lanitra mazava be fa rehefa nidy ny lanitra tsy nisy ranonorana ny latsaka mihitsy ty ambony tany kivy ny olona mosary daholo ny olona tsy nanakoanina ny olona ary raha mijery ny tantara voasoratra amin'ny boky ny mpanjaka voalohany io ianao de ozy ny tenin'Andriamanitra na ny olona ary tam'izany fotoana zany any nanomboka mifampiana zanaka mihitsy ary natonga ny mpanjaka nandritra ny fitafiny hoe mbola tsy nisy ohatry zany tety ambony tany nandritra ny fitafiny ny mpanjaka satria nitaraina tamin'ny mpanjaka ny vehivavy anankiray zay ny teny manao hoe mba ampio avonjeo ahiko fa nifanaraka tamina vehivavy anankiray zay mpiaramonina tamiko satria nona maty mosany izay tsy nanako hoanina de ndomba hoanina ny zanaka de nohanina ny anao izy fa tamin'ny andro faharoany zay fihinanana koa ny anazy de tsy nety nihinana ny anazy fa nafeniny anazy mba mivonjeo ary mpanjaka tompo nandritra ny fitafin'ny mpanjaka ka tena kivy tanteraka tam'izany fotoana ny antony de izao satria nona ny olona no ny lanitra zay nikatona tsy navokatra tsony ny olona tsy nisy fambolena fakatena hoe mba navokatra tety ambony tany ny be fiompo tsy afaka nisotro rano de maty avokoa ny olombelona ny anaty tety ambony tany tsy nanako hoanina intsony fa dirandrovana ny olona ary nijaly arabaky teny satria nahoana nikatona ny lanitra fandray andro Eli de nanomboka nivavaka tamin'Andriamanitra mba isokafany lanitra io tam'izay fotoana izay zavatra hita ke raha tamin'ny andro ny aba de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nanomboka naniraka mpanompo anankiray Eli de tena mandehana igana izao ny lanitra ka jerevana faravody lanitra tsy nahita ninina lay mpanompo na de tamin'ny andro voaloha fahatelo faefatra fafito jerevana rahona kely oatra ny tanan'ila nitany le mpanompo ka nyteneniny tamin'ny Eli zany tompoko tsy misy na inona hitako ny am'ireo lanitra tena manga ny lanitra am'izao fotoana izao fa zavatra anankiray hitako rehefa mbola nandeha aho rahona ohatry ny tanan'ila no hitako de zao ny teneniny Eli mandeha any angana lazao amin'ny aba mba humaniste homaniny kalesany fa isasasasa ny ranonorana satria nahoana nanokatra lalan'Andriamanitra nanokatra ny varavarana zay nikaton'Andriamanitra ka lay lanitra zay nikatona lay lanitra zay nidy tsy nandatsaka ranonorana rehefa tena nietsika Andriamanitra no mivavaka nataony Eli de nisokatra indray lay nidy de nanomboka nandatsaka ranonorana ny lanitra ka navokatra indray ny tany ka hoy aminao zay miainao ankehitriny hoy aminao tianao Andriamanitra te anokatra varavarana eo amlohanao izy ka na inona karazana varavarana nidy teo amin'ny fiainanao
de minoa am'izao fotoana izao fa afaka nokatra varavaranao anao Andriamanitra. Ndray andro itsolo vavolombelona kely amitsika nahitako olona hoe tena tsy miova Andriamanitra sy ny heriny ary tena manamarina ny teniny tokoa Andriamanitra fa afaka manokatra varavarana amin'ny fiainan'ny olona izy. Nisy reny mpianakaviana anakay nitarena tamiko hoe ze zavatra rehetrarehetra ataonay pastera tsy mandeha, mivarotra izahay aty Tamatavy izao zahay am'izao fotoana izao, mivarotra zahay io izy fa manana entana tsara, misy mpivarotra be dia be izy manodidina anay, ny anay ny tsara indrindra ny entana ary ny anay rehefa natao latsaka ny vidina fa ny magaga ty izao ohatra ny andalovan'ny olona fotsiny tsena anay tsisy mpanontany ara-baky tena ary raha misy manontany ara de olona miady varotra fa very ampitehiry no mividy, tsy mandeha mihitsy ozy kivy izahay napetraka tamin'Andriamanitra fa hoana pastera natao miantso anay izy aty Antananarivo izay amin'ny fotoana io, miantso anay pastera tena mba mangataka vavaka aminao rehefa firy andro izahay tsy mba malafo tsy mandeha ny entana nefa ny entana tsara nampiasana vola be dia be fa tsy mahomby tsy mandeha ohatra ny hoe tsy hitan'ny olona ve le izy sa hoana ohatra hoe misy manakona ara-baky teny eo alohan'ny tsenany ary raha izy de metrehitra hoe sao de mba tsy hitan'ny olona rahatsika ity fa nivavaka ao anazy de sao niteneniko tamin'ny anaran'i Jesosy hoe ozy-kafana amin'ny anaran'i Jesosy ny lalana rehetra midevantsena-nareo ary manomboka hoentin'Andriamanitra daholo ny olona irohatra ho avy vidy eo amilohanareo ary tsy ho araky nareo indray raha hoa ny mpividy manomboka eto. Zany ve pastera hoy eno ao ambadiko zao favaka sy tsotranao vototra zao de minoy ianareo fandeha io akory ny agagana ho ianareo vita ny vavaka nomboka nisy olona mividy nomboka nisy olona mividy nomboka nisy olona mividy ary nytonoko tsy tsy mikatona tsony mivaravarana fa mandeha io saorana an'Andriamanitra ny riva ny antso anazy pastera vo vita ke mivavaka nataonao izy tao arinan'iny de ohatra ny rano vaky ara-baky teny fa nirohatra ny olona tonga ny olona ny vidy ny olona ary tena naingy tsy araka ara-baky teny mividy fa netana indray ary naingy tsy ampy. Zany tompoko de profo manambara profo mitohaka amin'ny tendana fa rehefa Andriamanitra mietsika rehefa Andriamanitra manokatra ny lalana manokatra ny varavarana tsy maintsy tafavoaka ny olona jereva ny tantarany zanak'Israely nampanantena Andriamanitra hoe hoentiko makany amin'ny tany Kanana ianareo rehefa miala ato amin'ity tany Egypta zay nampahory sy nampijaly anareo ty fa rehefa tonga teo amin'ny tany teo ambony-ranomasina mena raha maha-olombelona de tapitra ny lalana midy ny lalana fa ranomasina mena no tenenin'Andriamanitra tamin'Mose angao tenao de kapony rano fa misaraka roa io de misy lalana afaka andehanany zanak'Israely taky mandeha tamin'ny maina. Inona tokoa zavatra nitranga tompoko fa mahery zao Andriamanitra zao tsy misy mavita an'izany aty ambonin'ny tany raha tsy le Andriamanitra nahariny lanitra sy ny tany reriany le manana ny sy ny fahefana lehibe indrindra. Voankapohana ny ranomasina saraka roa ny rano ohatra ny atotan-javatra ny tato amin'ny akavisa akavana ny orogorona ny rano ka namaky ny rano nandeha tamin'ny maina ara-baky teny Israely ka nisokatra indray ny lalana tafita soamatsara izy reo de zay anko no mahatonga naresy lahatra androany hoe na iza isika tena matsapa miaino anatina fahasarotam-piainana tsy mandeha zavatra tao tena hoe voasakana ny lalanao amin'ny anaran'i Jesosy na ny olona milaza fahaseho mahery ody sy manao zavatra azy tsy akatona ny lalanao tsony fa hosokafan'Andriamanitra izany lalana izany. Ny tokony ataonao ara de izao hoe voalohany indrindra aloha de ity ny teneniko aminao raha tianao isokatra io fiainanao io raha tianao isokatra ny lalam-piainanao ka manomboka tena hoe isokatra araky ny voalazan'ny Baiboly ny varavaranao ka tsisy arindra intsony de voalohany indrindra tokony ataonao de ity voalohany manekenao hotarian'Andriamanitra zao le teneniny tamin'Isaya androso eo amilohanao ao izy avelao Andriamanitra no eo alohanao na inona ao ataonao avelao izy ny elo lalananao aloha na hiatrika ady manahoana ianao na misy olana ahoana manahoana atrehanao avelao Andriamanitra le manana ny hery sy ny fahefana lehibe indrindra avelao Jesosy eo alohanao avelao Jesosy hitarika anao izy na velao hoe elo lalananao na fotoana manahoana matsy mety efa nitady vahaolana tokoa ianao nitady lalana ianao mbo tafavoaka mety efa nitady fomba rehetrarehetra anao mba tafita mety mbola neo aniny ao fa tsy tafavoaka ve hoy Jesosy amin'ny Jona 4:14 izao ny lalana sy famarinana ozy ary fiainana izy ny lalana any am'izay tsisy azo ale intsony any am'izay neverina fa tena lalana nidy am'izay fa tapitra lalaka lenao Jesosy ny lalany tonanao makany amin'ny fandresena
jesosy ny lalana mitona makany amin'ny fiainana mandrakizay, jesosy ny lalana mitona makany amin'ny fiainam-pitahina, jesosy ny lalana itonana makany amin'ny fiainana mba tena hoe ho lafatra sy mendrika indrindra ty ambonin'ny tany. Noho izany avelao jesosy eo alohanao izy ny lalana, izy ny tena lalana, tsisy afaka masaka zany afa jesosy ny eo alohanao, ka hoy aminao zany mamelany jesosy kristy andeha eo alohanao. Faharoa manarakarak' izay de ity, mba ahafahany jesosy tena mitarika anao nefa ary tena hoe ho tiany mifandray aminao ka hitary-dalana anao izy, de ity ny teneniko amitsika ity: tsy maintsy manapa-kevitra ianao hiala am'ireo karazana fahotana sy vazaran-dratsy, satria indraindray maro amin'ny olona ny te hitan'Andriamanitra miasa, te hitan'Andriamanitra mamonjy azy, fa ny olana mipetraka de zao be de be ny fahazaran-dratsy na ny fahotana tsy fony. Nefa ny Andriamanitra ke tsy afaka hiaraka amintsika raha ohatra mbola misy fahotana fa ny olona niara-nandeha tamin'Andriamanitra de izao raha ny tao anatin'ny baiboly ny jerevana, rehefa tena niaraka tamin'ny famasinana, niaraka tamin'Andriamanitra araky ny tena sitrapon'Andriamanitra tamin'ny fahadiovana izy, de namonjy zany olona zany Andriamanitra ary tsy nandao zany olona zany mihitsy. De izay indrindra no anetanako atsika hoe aleo tena miala tanteraka amin'ny fahotana, aza makamamy fahotana zany tsony, na de tokony avenao fa io ary ny eteranao hoe raha vao miala amitengy de sao de tsy tafavoaka fiainakinao de tsy zavatra ho ampiasaiko itsony, tsia manakare-pahasoavan'Andriamanitra, mavonjy ny olona rehetra zay mitady azy Andriamanitra. Fa izay no tenenako aminao hoe aleo miala amin'ny fahotana, esory ny ota rehetrarehetra ialao zany, na inona ny karazana fahotana iainanao, mila miala am'zany tsika mba tonga an'Andriamanitra amonjy atsika tanteraka. Fatelo, ozy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoe mandehana itidino indray isan'andro ny tanàna, fa amin'ny andro fampitony de mipity kosa ary mirakora mafy, na mety amin'ny olona na tsy mety, na mifanaraka amin'ny eritreritra na tsy mifanaraka de izao Andriamanitra de marina amin'ny teniny. Noho izany fahatelo tsy maintsy akena sy akatoavana amin'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Ndraindray mantsy ny tenin'Andriamanitra tokoa ne ohatrany hoe mifanohatra amin'ny fahaizantsika sy mifanalantsika maha-olombelona. Ohatra zao hoe rehefa ekena tokoa famarinana tenin'Andriamanitra de tsy maintsy misy zavatra lehibe mitranga ho eo hoe rano io, fa ozy Andriamanitra ozy Jesosy hoe tovozy io rano io, ndana feno rano si de ve tovozy, de hoe tena amin'ny olona zany, fa tonga mivadika divay eny le izy tena amin'ny olona le akatoavy ny teniny, ekeo famarinana ny teniny. Rehefa akatoavina ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy mivoha mivaravarana, tsy maintsy misokatra ny lalana zay nidy, satria zay mihitsy Andriamanitra. Ekeo ny teniny satria izy eo alohantsika de ekeo na ny teniny, de misy lalana misokatra be deabe eo amin'ny fiainana. Fa efatra farany anetanako atsika de ity: izay fiangonana Fiandrondrakely sy ny sampana rehetra misy na eto Antananarivo manerana ny Madagasikara, de misy ny fotoam-bavaka lehibe zay inonay zato isan-jato fa misy fanatrehan'Andriamanitra. Tongava mamonjy fiara-miangona fa ao Andriamanitra hitarika anao. Tongava ao Androndrakely ohatra zao de misy ny fotoam-bavaka zay ataonay isaky ny alahady, amin'ny 7, amin'ny 7, amin'ny 2 ora ary amin'ny 2 ora sasany ny tolakandro, isaky ny alahady io. Misy fanatrehan'Andriamanitra lehibe zay hitarika anao mankany amin'ny fandresenao, manasanao atongava. Ny andavanandro anko dia misy ny fotoam-bavaka lehibe zay ataonay ny talata sy ny alakamisy, samy manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro, izay fitaopanafana ahafanay mandrava reo karazana sakana rehetrarehetra amlohanao, zay karazana tevolona nidiny varavaranao. Tongavy anao isaky ny fotoam-bavaka ataonay, fa misy fahasoavana lehibe no manin'Andriamanitra ho anao. Numéro telefony ifandraisako aminao kosa de io efa eo fahitalavitra io, afaka miantso anay ianao, afaka mangataka fotoana aminay raha mila vavaka, fa afaka inko tonga ianao hoe mba anatrika fotoam-bavaka zay atao, fa zay tena mino fa afaka mamonjy atsika Andriamanitra. Ka ny voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy ny zanaka sy ny fanay masina, ka andaotsika hivavaka ary am'izao fotoana. Ho anao zay mahatsapa tena midy ny lalanao na mikatona de apetrao fonao ny tananao, raha marary anao apetrao faritra marina ny tananao fa hivavaka isika. Raiko tsara indrindra zay ny an-danitro, sotranao amin'ny anaran'i Jesosy any amin'izany afatra izany zay nampitondrainao androany. Sotra tompo satria mino fa reo olona rehetra zay nanaraka ty fatara ty de amindranao fo izy. Amin'ny anaran'i Jesosy mamindra fo Andriamanitra raiko amin'ny olona rehetra zay mitraka an-tany anao fony na fatra zay marary azy. Didina de volanao sakana fiainan'ny olona miala. Na inona ina karazana sakana ara-pitiavana, sakana ara-bola, sakana amin'ny asa, raha vaiko amin'ny anaran'i Jesosy zany sakana izany, sokafako ny lalana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
ary na inona aretina sy fanaitainana foanana amin'ny anarany Jesosy loha ranonaretina, ritra amin'ny anarany Jesosy loha ranonaretina, tonoky ny fanasitranana mahagaga avy amin'ny anarany Jesosy, sitrany ny olona ny herin'Andriamanitra mahagaga sy ny diakapa jeretan Jesosy amin'ny anarany Jesosy misaotra Andriamanitro, amen. Dia tain'Andriamanitra tompoko dia feloma daholo. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.